no manaraka zao fampianarana zao ary dia mampahery anareo zahay mijoroa amin'ny fahamarinana ary toy izao trano fanarana ny fandarana fa mbola ho avy ny fotoana tsy maintsy eonantsika sy ifankahitantsika ary atateraka ny fanerinareo mba hatonga ny lalam-pamonjena ho tonga any amin'izay toerana akaiky anareo any fa dia mandra-piandry an'izany aza tapaka manaraka ny fandarana ary aza tapaka ihany koa mifandray aminay matetika milaza ny zava-misy sy ny vaovao rehefa manaraka ny fandarana isika eny ary dia tsy ho alavaina ntsony ny resaka satria ny fotoana moa miazakazaka dia miazakazaka eto amin'ity fandarana vitao ny asan'ny famarinana ity mbola manana fanasana apetraka ho anareo zany izahay amin'ny sabotsy ho avy izao dia ny fotoana dia manomboka amin'ny 7 maraina ho antsika rehetrarehetra zay mandre ny fandarana zay mahita izao fandarana zao ihany koa mety mbola tsy tonga tany ianao tamin'ny sabotsy teo ary mety fa ela ihany koa ianao nanam-panirina mba hamonjy zany fotoam-pivavahana zany fa mbola tsy nety tonga mihitsy dia mbola miantso anao zany izahay amin'ny sabotsy ho avy zao amin'ny 7 ora maraina dia io moa zany dia fanasana manokana ho antsika rehetra zay teo any amin'ny fiainana mandrakizay te hanaraka ny lalan'ny fahamarinana ny resaka mombamomba ny batisa isika tatoato ny antony efa misy fisoratana anarana ho an'izay tapa-kevitra ho any amin'izany hoe batisa tena izy zany ao amin'io fotoam-pivavahana io zany ka azonao atao zany manoratra ny anaranao amin'ny sabotsy ho avy zao raha toy ianao ka isan'ny olona resy lahatra naraka ny famarinana sy tena vonina ho any amin'izany atao hoe fiainana mandrakizay zany ka aza taraintsony marina fa tsy maintsy isy ny olana be deabe ny zavatra tsy maintsy anakana fa zao renina rehetra ireny zany dia zavatra avelan'Andriamanitra iseho sy isy eo amin'ny fiainanao mihitsy mba hitsapan'Andriamanitra anao hoe manahoana ianao amin'ny fahavononanao sy ny fanapahan-kevitra ka zay no mahatonga anay ampahery anareo mandrakariva sy ampirisika anareo an-trano hoe ninninona olana ninninona kosakana aza atao masakana zany fa dia zao hoe ataovy zay tsy maintsy hatongavantsika amin'ny sabotsy zao amin'ny 7 ora maraina eny ary misy tenin'Andriamanitra ho jerentsika indray zany amin'ity androany ity ifanaraka amin'ny zavatra hitantsika farany anomanana ny programantsika ihany koa amin'ny fiaviana amin'ny fotoana ho avy zao amin'ny fotoana amin'ny sabotsy ho avy izao zany resoary ny baiboly andehantsika amaky teny iray anisan'ny andrasana fa mbola tsy nisy mbola tsy tanteraka fa tsy maintsy mbola ho tanteraka ao amin'ny bokon'ny Amosa dia ny toko 9 no iarahantsika mamaky Amosa toko 9 dia ny andininy 12 sy 12 Amosa toko 9 andininy 12 sy andininy 12 amin'ny anaran'i Jesosy ary no amakitsika ny teny manao hoe indro avy ny andro ho Jehovah Tompo izay anaterako mosary amin'ny tany tsy fanirikanina nefa na etaetan-drano fa faniriana handre ny tenin'i Jehovah ary ivembena hatrany amin'ny ranomasina ka hatrany amin'ny ranomasina ny olona ary hatrany amin'ny avaratra ka hatrany amin'ny atsinanana eny ivezivezy hitady ny tenin'i Jehovah izy nefa tsy ahita zany zavatra zany dia tsy mbola nisy teto ambonin'ny tany fa ho avy ny andro zay tsy maintsy isiny inona moa le zavatra hisy mosary fantatrao angambany atao hoe mosary ary eto Madagasikara matetika ny misy an'izany any amin'ny faritra sasatsasany tsy miafina amintsika zany fa ity indray mitoraka ity nefa tsy mosary kanina araka ny tenin'Andriamanitra eto hoe fanirikanina na etaetan-drano zany hoe tsy fahampikanina na tsy fisin-drano no hiteraka le mosary ho an'le olona fa izay foana ny mosary nisy hatrizay eto ambonin'ny tany fa amin'izany fotoana zany dia le tenin'Andriamanitra indray zany tsisy tsony zany hoe mosary ho an'ny fiainana ara-panahin'ny olona sy ny fanahin'ny olona amin'izay fotoana izay nefa no tena tsapan'ny olona hoe inona ny tena lanja ny tenin'Andriamanitra ary inona ny tena ilana ny tenin'Andriamanitra dia ho fantany ho azy hoe ilainy ny tenin'Andriamanitra dia rehefa fantany fa ilainy ny tenin'Andriamanitra dia hitady izy ny avy any amin'ny ranomasina ilany ony tonga any amin'ny ranomasina ilany zay le teny eo ohatra hoe avy any Tamatavy ny olona anankiray hitady tenin'Andriamanitra fotsiny mitety faritra sy tany maro dia maro mandrapatonga any Majunga tsy mahita mpitoro-teny
mialany a de goko ny sasany ho antiliara mitady tenin'Andriamanitra sy mpitoro teny fotsiny tsy mahita ho tanteraka zany teny zany a amin'ny andro anankiray. Inona no antony ary nahoana ny tsy maintsy misy zany? Zany nefa na tiako na tsy tiako ary na inonao na tsy inonao a tsy maintsy hisy zany. Ivembena ny olona hatrany amin'ny atsimo avaratra tsy nany nandrefa na ifamezivezy hitady mpitoro teny fa tsy hisy tsony. Ny antony atsy ndraiky tsara amin'izay fotoana izay zany tena tsapan'ny olona ny lanjan'ny tenin'Andriamanitra ary ho fantany zany hoe tena ilainy tokoa ity tenin'Andriamanitra ity. De inona moa no antony a mety ahatonga an'izany? Misy fomba an'Andriamanitra hoy aho efa niresahako teto tamin'ny fiarahantsika farany ary amafisiko ihany, fa ny tenin'Andriamanitra de afatra avy amin'Andriamanitra saingy miafina izy ranomason'ny olona sy ny sain'ny olona no mijery azy. Hainao no mamaky le tenin'Andriamanitra vita amin'ny teny malagasy raha teo koa ny baiboly, saingy na de haitsika ary mamaky azy tsy mety ho tafiditra ao anatintsika mihitsy hoe inona no tian'Andriamanitra ambara. Izany mahatonga ny karazam-pivavahana maro tsoroko aminao miforona mandrakariva sy efa misy be dehibe amin'izao tsika miteny zao. Satria mamaky teny anankiray ny olona hafa ny andraisany an'iny de manangana ny anazy izy arak'izay andraisany azy. Iny teny ray iny ihany sy ny hevitra ray iny ihany nefa no hitan'ny olona anankiray indray ao anatin'ny soratra masina hafa koa ny andraisany an'iny ary tsy mitovy an'le ampiaran'le sasany ato azy mihitsy. Maka ny anazy koa izy, manangana ny azy koa izy. Ireo zany samy manana teny anankiray, samy hafa ny andraisany azy. De misy ohatr'izay hatrany na aiza naiza de lasa be dehibe ny karazam-piangonana tsy mety mitovy hevitra, samy manana ny heviny inona ny antony? Le tsy fahafantarana n'le zavatra tian'Andriamanitra ho soratana sy ampahafantarana. Ka io zany de fanambarako hoe Andriamanitra no nanoratra an'io izy rery ny mahalala zavatra tiany tenenina. Ka raha misy tsika olombelona te hafantatra de any amin'Andriamanitra zany no midodododo sy manontany hoe inona marina ny tianao ambara kasika n'ity zavatra ity. Nefa tsy ny olona rehetra de afaka anao an'izay sy havita an'izay, ary tsy zay koa ny tena nataon'Andriamanitra hoe zay te hafantatra makanesa ty amiko aty. Fa efa fomba ny hatramin'izay hatramin'izao tsika miteny zao ny mifidy olona sy manendry olona ilazany ny tsy ambaratelony ary anambarany ny afatra miafina sy ny hevitra afeniny ao anatin'izay. De iny olona fidiny indray zay ilazany an'le hoe tsy ambaratelo sy ny hevitra le afatra miafina, de iny olona indray no mampita an'izany ho any amin'ny olombelona mitovy aminy hoe zao zavatra tian'Andriamanitra ho tenenina amity. De ao anatin'izay mihitsy no tokony ananatsika fahendrena. Ndao marinitsika amin'ny tenin'Andriamanitra ny hoe tena zava-misy marina ve zany maro ny teny fa iray no vakitsika eo amin'ny Matio de ny toko fa 13 de andininy fa 12. Matio toko fa 13 andininy 12. Amin'ny anaran'i Jesosy ary vakitsika ny teny. Ary namaly izy ka nanao taminy hoe satria ianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra fa ireny kosa tsy mba navela. Fantaro ary arak'izay teny zay fa marina zavatra nambarako teo hoe zava-miafina ny zavatra rehetra ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Zay natao hoe zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra. De misy olona be dehibe zany tsy avela ahalala mihitsy, tena tsy avela, fa misy karazan'olona kosa avela ahalala. Ireo karazan'olona avela ahalala ireo zany tafiditra ao anatin'ilay niresahako hoe nofidian'Andriamanitra manokana de ilazany tsy ambaratelony, ampahafantarana zavatra tiany tenenina, de anjaran'ireo olon'ireo indray no mampita an'izany ho an'ny olombelona satria io afatra io de natao atsika olombelona ihany. Na de miafina amintsika olombelona ary io natao atsika olombelona io saingy ny saitsika tsy mahafantatra na de mahita aza amin'ny masotsika. De manana ny mpanompony no fidiny sy ny rany Andriamanitra. De ireny olona ireny indray no mampita an'ilay afatra ho atsika olombelona de ny fahendrena ho atsika de ny manaiky sy ny mino ny zavatra tenen'le olona aminao. Raha milaza izy fa Andriamanitra no naniraka azy. Zany no tiany ambara amin'ity teny ity vakitsika ao amin'ny Lioka toko fa 10 andininy fa 19. Lioka toko fa 10 de ny andininy 19. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy izany teny zany. Zao ny voalazany ary. Izay mihaino anareo dia mihaino ahy, ary izay mandaa anareo dia mandaa ahy, ary izay mandaa ahy dia mandaa izay naniraka ahy. Tsy mbola nisy
ny fotoana nahafantarana fa diso zany teny zany. Raha iverina tamin'ny andro noatsika ohatra, noarery ingeny nisehoan'Andriamanitra, noarery ny nofidian'Andriamanitra, ary noarery ny ilazany tsy amparatelony, ka namoahan'ilay teny hoe aleo safidrano eto ambonin'ny tany aho, say vomiomana ny zanak'olombelona manamboara samby fiara zay tsy teo fatin'ny safidrano asay vomiditra ao. Tsisy olona naheno an'izany noarery, ary noany no fidian'Andriamanitra dia anjara noa am'izay avy eo no napita an'izany teny zany ho an'ny olombelona mpiarabelona taminy. Zany ho a le fomba an'Andriamanitra. Dia hitanao maro ny ty teny ty, raha nisy zany ny aina noa tam'izany, tsy noany ny enony, tsy noa koa ny nony, ary tsy noany ny ekeny, fa Andriamanitra. Dia tafiditra tao anatin'ny samby fiara izy, avitra izy. Fa hitantsika rehefa hoe tsisy ny aino azy ny olona rehetra, ary tsisy nino, tsisy nanaiky nandany noa avokoa rehefa olona tamin'izany fotoana zany, afa-tsy ny ankonany rery ihany. Dia tsy noa loatra ny laviny, fa Andriamanitra le naniraka ny noa sy ny fidy an'ny noa, hitantsika ny hafarany maty ny safidrano. Tahaka izany koa Mosesy, tahaka izany ny mpaminany rehetra, raha tsy resakitsika fa tsy ny hoe Elia, Isaia, Jeremia sy ny sisa. Ireo zany dia olona nampitondrain'Andriamanitra hafatra, ary ny akamaroan'ireo mpaminany Jehova mantsy dia ohatran'izay foana ny zava-misy hoe tsy ratsirain'ny olona, tsy mba hinon'ny olona, zimbazimbainy, ny sasany ary moa vonoiny mihitsy. Zavatra efa misy eo amin'ny tantaran'ny faminaniana zany sy ny hoe fampitana ny afatr'Andriamanitra fahazadintsika. Dia tahaka izany koa tamin'ny andron'i Jesosy Kristy nifidy apôstôly izy. Dia ireo apôstôly ireo iresahan'io hoe zay miaino anareo dia miaino aho, zay mandaha anareo dia mandaha ahy, ary mandaha zay naniraka ireo apôstôly ireo ka hatramin'izao tsika miteny zao. Mbola manana ny olona ny fidiany Andriamanitra, mbola manana ny olona ny irahany Andriamanitra, ka zay manaiky ny olona irahan'Andriamanitra dia manaiky azy ary manaiky an'Andriamanitra. Zay mandaha dia mandaha n'ilay naniraka azy ary mandaha an'Andriamanitra ihany koa. Aza adinontsika zay teny zay fa teny tsy tokony hamaivany ny tony ao anatin'ny atao hoe fanompoana an'Andriamanitra. Dia ireo mpianatra io zany nilazany Jesosy, dia avy eo ireo mpianatra io ngeny rany. Na tsy hamaky ary tsika, fantatrao angamba ny voalaza ao amin'ny Matio 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Matio 7:20, 9:20 ka hatramin'ny 20. Dia manambara iteny hoe naniraka amin'ny mpianatra Jesosy dia nilaza hoe mandehananareo ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azo amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina, sady mampianatra azy hitandrina zay rehetra nanditiko anareo. Zany ange ny afatra napetraky ny tompo an'ireto apôstôly reto ny antony, ireo apôstôly ireo nefa nampianariny nilazan'ny zava-miafina araka ity voasoratra ity. Reny tsy mba navela ozy izy tsy navela alala zava-miafina ny fanjakan'ny lanitra, fa nareo no navela alala. Dia io zavatra nampahafantarina amin'ny mpianatra io no nasainy nampianarina ho an'izao tontolo zao. Zay foana ho amin'ny fomba an'Andriamanitra, na dia amin'izao tsika miteny zao azy. Dia za miteny am-pandretretena hoe Jesosy aneny naniraka ahy, tahaka ny fidianany an'ireo apôstôly ireo ny fidianany ahy. Ohatra anankiray fotsiny sy lasitra anankiray no omeko anao. Vakitsika ity asan'ny apôstôly dia ny toko 7. Asan'ny apôstôly toko 7 azonao vakiana hatramin'ny 1 fa vakitsika zany ny 7 ka hatramin'ny 9. Asan'ny apôstôly toko 7 7 ka hatramin'ny 9. Zao ny voalazany teny ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ary raha nandeha izy dia tonga teo akaikin'ny Damaskosy, ary nisy mazava avy tany an-danitra nanelatrelatra tampoka manodidina azy. Dia lafy tamin'ny tany izy ka nandre feo nanao taminy hoe Saoly, Saoly, nahoana ianao no manenjika ahy? Ary hoy izy, iza moa ianao tompoko? Dia hoy izy, izaho no Jesosy izay enjehanao, fa mitsangana ka makanisa ho any an-tanàna dia holazaina aminao izay mety ataonao. Maro rehefa nitantarako ny zavatra niseho tamiko hoe Jesosy ny tonga tao tokantranoko, Jesosy ny nametra tanana tamiko, Jesosy ny nanositra ahy, Jesosy ny nampianatra ahy, Jesosy ny nanome baiko ahy, hoe fotoana asan'ny fahamarinana. Be dehibe zay ho an'le olona le tsy mety mino ny marina. Zay nge nataoko hoe raha mino ahy ianao tsy zany inonao fa Jesosy.
fa am'le olona tsy mety mihitsy zany de be an'zay mana ka ahoana ianao ny tsy maty ahoana ianao ny tsy torany ahoana ianao tsy lavo be raisina ny apokalipsy ezekela zay nahitan'andriamanitra taloha ohatra zao daholo marina ny teninareo tsy manohatra an'izany fa io Paoly io Saoly izy tamin'izany fotoana zany io vakitsika io asan'ny apôstôly toko fasivy mbola Saoly izy tamin'izany maty ve izy lavony akohaka tamin'ny tany ohatrany maty ve izy tsy de tsy ary izy tsy nahita fa-tsy hoe hazavana manelatrelatra de tao anatin'io hazavana io tsy nahita olona izy fa feo no eniny tao anatin'ny hazavana de zao ny voalaza nanontany ny teny aloha le feo ry Saoly nahoana ianao no manenjika de nanontany Saoly fa izy moa ianao tompoko de namaly le feo hoe izaho no Jesosy zay enjehanao tao anatin'izany no nisehon'i Jesosy taminy de io zavatra nataon'i Jesosy tamin'ny Saoly io no nataony tamiko za tsy nahita ny tarehany za tsy nahita ny vatany na nendrina na inona fa hazavana koa no hitako tao anatin'ny tokantranoko zay nivavahako tamin'izany fotoana zany niaraka tamin'ny namako anankiray de tao anatin'ny hazavana rehefa nivavaka zay ndray andro efa elo zany de nisy feo niteny taminay tamin'ny teny malagasy hoe izaho Jesosy Kristy no manatrika anareo eto tena eninay eo anatin'ny hazavana le feo ary rehefa vita zay feo zay de eniko misy tanana mipetraka eo ambony lohako tsy mahita ninninna hazavana no hitako ao anatin'ny hazavana zay de eniko misy tanana mipetraka eo ambony lohako de miteny amiko hoe vitao ny asan'ny fahamarinana arak'izany mitovy amin'ity zavatra niseho tamin'ny Saoly ity zay lasa Paoly tateo arina ny zavatra niseho tamiko hazavana sy feo de nametra tanana tamiko ny tompo nanome baiko aho hoe fitao ny asan'ny fahamarinana eo le tsoroko aminao anisany mba nisalasala ihany tamin'izany tsy hoe le zava-nitrangany nampisalasala hoe izy sa tsy izy tena marina sa tsy tena marina ahoana ny am'zao nany am'zao fa za tena nino za ty sanjato mihitsy hoe tena Jesosy ny tonga tao tokantrano ka no niseho tamiko tamin'izany fotoana zany tsy nampisalasala zany fa nampisalasala na enao le baiko hoe fotoana isan'ny fahamarinana za amin'io mbola azo lazaina hoe tanora tsy nieritreritra mihitsy anao an'izany asa lehibe sy goavan'izany faharoa tamin'izany fotoana zany koa izy nanome baiko hoe fotoana isan'ny fahamarinana nefa za tsy mahay an'le fahamarinana akory de nametram-panontaniana aho tamina ihany teny tamin'i Jesosy hoe ahoana moa ny avitako an'izany de namaly ahy avy an-trany izy arak'ireo ahiahiko ireo zany de zao ny valiteniny napetrany tamiko hoe aza matahotra fa ao ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anatin'ny baiboly indrindra fa ny bokin'ny apokalipsy zany ny teny nambarany tamiko tamin'izany fotoana zany tsy mbola nahay an'izany fahamarinana zany indrindra zany bokin'ny apokalipsy zany 0 tamin'izany fa izy nametraka teny zany hoe ampianariko anao daholo ny fahamarinana rehetra ao anaty baiboly mitovy amin'le teny nambaran'i Jesosy tamin'ny mpianatra ange zany nareo no navela alala ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny lanitra anisany navela alala zany satria fidiny mba hanaparitaka sy ilaza retory an'izany rehetra zany amintsika mpanompon'Andriamanitra sy vahoaka rehetra manerana ny tany zay no antony fidianany tahaka ny fidianany any Noa tahaka andry Mosesy tahaka andry Elia tahaka andry be deaibe ny apôstôly rehetra sy ny mpaminany rehetra tamin'izany fotoana zany de indro izao manoloananao zao koa iraka avy amin'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra hitondra ny afatra zay zava-miafina niafina tamintsika hatramin'izay fa nampahafantariny ala izy de ampahafantariko anao tsy vitsy eny atsika ny fananaraka fandarana teto hatramin'ny voalohany marotsika angamba ny voaingana ihany koa efa nisy zavatra be dehibe zao nampianarina tany aloha tany dia tonga amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra isika amin'izao fotoana zao tsy natao enona fotsiny enony olona nge ny teniny ho tamin'izany vanim-potoana zany ho avy ny safodrano io samby fiara midiro zay tsy te ho fatin'ny safodrano enony olona zany enony olona tena enony olona fa tsy niditra izy matin'ny safodrano tatio ary ka isika zay mandre na de mino aza ianao hoe tena za mino sady resy lahatra fa io lehilahy io fa sy toera fitiavany herinirina de tena irak'Andriamanitra no fidian'Andriamanitra mivantana tena maharesy lahatra zany ary tsy isalasalako
tsy ampy zany fa raisy ny fanatanterahana an'lay teny napetraka Jesosy Kristy hoe mila miaino lay teny ianao ka manatanteraka zay zavatra eninao. Raha inonao fa izany ny ran'Andriamanitra mpahafantatra ny marina zay zava-miafina taminao a, de zavatra mpahafantariko anao zay atao hoe marina zava-miafina tany aloha, aoka ho raisinao sy ho ampiarinao a amin'ny fiainanao ka ho arahinao. Zany ny fanapahan-kevitra tokony ho raisintsika. Antso anankiray no mipetraka amin'izao fotoana izao amin'ny sabotsy ho avy zao a, mbola betsaka ny zavatra ampahafantarina antsika. Miresaka momba mibatisa isika, misy mibatisa izy, misy ny tena tsy izy, misy ny tena izy, misy tena tsy izy. Zay ny fantaro amin'ity resaka batisa ity. Ary za milaza amin'ny kitsipo amintsika rehetra hoe Satana nge de tia hanakona ny masontsika hatrany. Mba tsy ahitanao ny lalan'ny fahamarinana, tsy handehananao amin'izany atao hoe sitrapon'Andriamanitra izany, fa indro ny fitiavan'Andriamanitra, irak'Andriamanitra amin'ny fitiavany tonga ho tokantranonao zao vitaona asan'ny fahamarinana zao. Koa manainga atsika my appetite.